Mativa ifarana ny herinandro, mativa ho tonga ihany koa ny fetiny asaramanitra ary mativa tapitra ihany koa ny asana eto amin'ity herinandro ity miaraba anareo rehetrarehetra ny tokantrano any sabotsy fahatelo amby roapolo volana jona taona valo amby folo sy arivo miaraba ihany koa amin'ny fireneko sy faranao soavina. Manao ahoana daholo? Aza telo ny vidarendrony manao ny za mino fa efa mitsangana daholo ny sainantsika rehetra ny tokantrano any saona reka miarabantsika rehetra aloha efa mitsangana ny saina ka fotoana zao rega no vahintsika an'io a tokana ihany izy nentina teto fa raha ohatra ka rolazy ny teto lasa regarega rega no vahintsika zay anao fampisehoana amin'ny domerta ny ariva ny alina ay rapitso lahady ngala izy ay lahady vela izy way te ovay daonray programme zany fa mbola malalaka tsika andro any ariva zay zany ianary lahady zany any eo amin'ny domerta faefatra roapolo volana jona taona valo folo sy arivo zay aloha ny resantsika voalohany rehefa avy eo resantsika faharoa dia zao manana surprise be mihitsy raika fa akoatrany manana anazy dia mbola mpanakanto izy dia mbola mpanakanto be izy aho resantsika eo koa zay rehefa avy eo fa manasantsika aloha anaraka hatramin'ny farany fandarana fa satria zay varitra hatramin'ny farany no vonjena. eto dia tianao revanche satria tamin'ity herinandro ity be dia be zapinina tsy nalefa satria natao viky stop foana venge-toi le ciel t'aidera tia tokony nandeha izy ity tamin'ny fetiny la mozika jereo any mahery zalahy ho lasa lavitra reny fa io mampety an'io miankina amin'ny fofinaina zay satria le fofinaina iny mitondra an'izy le ohatra somary mafampana kely izy dia pa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 p
mivoaka atao amizay rara kosa manta fa ny fandaratsika moa mariana fa mivantana fa ao anatin'ny fandarana mivantana dia misy foana ny kolosy ie zay mampampivantana amin'ny fandaranako de reto misy sombotsombony a nandehandeha tany mpitandramaso sao de misy teto zany tsisy ka aza sinany atsika aloha aza siny atsika amin'ny manaraka voalefany atsika eto fa lolo le taloha ny andro zareo any jerena le misy le coupé reny alefa le coupé الأسواق الصاعدة هل هي بالفعل ما زالت صاعدة؟ فهي منبثقة. Those taking to the streets, we're finding it slippery. You'd be right to be skeptical. Thousands of traditional skateboards. ¿Es una idea? Mira este poste de luz. Ay. Uy. We're using US 31 southbound. Your average speed is 43 miles per hour. Der Weg, den ich oft in Gedanken. This low-lying. Okay, Ready, here so we you go. go 1, 2. It's by far not even close to being over yet. That's true. Sinkholes. Oh, there we saw somebody just take a header. Following her victory speech, Kim asked her and her supporters to say a prayer for Gina Roberson, who remains hospitalized for a stress-related illness. Kim says her and Gina will remain friends and work together in this Harrisburg. zavatra rehefa anaty mivantana
dia zay ny zabina tapany voalohany eo tsy narahantsika reny tamin'ny herinandro fa reny le tokony nandeha fa tsy misy misopatra dia ohatsika nahaka feo gazety sopatra ianao feo gazety feo gazety feo gazety re olona sopatra fa stopy a ka andeha aingana am'izay tsy tratra ny stopy eto ny gazety boky hoentiko aminareo androany indray a dia ny Jeune Afrique zany hoe mahakasika atsika izay monina ty amin'ny continent africaine moa zany izy ity dia ireo orinasa africaine dimanjato voalohany eran-tany izy ity dia nandalo sedra maro ny continent africaine tao anatin'ny taona maromaro vitsivitsy a dia nefa eny hatramin'izao mbola ao anatin'izay sedra izay ihany kanefa ny tsy manakana ny firoborobon'ny orinasa misy aty amintsika sy ny amin'ny continent africaine amin'ny ankapobeny zany rehetrarehetra zany fa miezaka misondrotra foana dia raha hojerena ny arikarena fahobe tamin'ny taona 2014 ohatra dia 2.3 isanjato zay tamin'ny 17 izy a dia 3.7 isanjato miakatra isan-taona izy io dia tamin'ny 20 ity izy indray a lasa 3.4 isanjato dia amin'ny taona 20 izy a lasa 3.7 isanjato isika ihany no mahatonga ny fiakarana io a fa tsy hoe ny olona ny continent hafa akory fa isika samponina avy aty Afrika ihany no mampiroborobo ny continent misy atsika ireo zany taritra ny avoakan'ny FMI a tamin'ity taona 2014 ity fa inavy ireo orinasa izay hita eto Afrika isaky amin'ny fototra amin'ny resaka angovo a ny fananganana trano a ny fanamboarana akanjo a ny fanamboarana ny fanaovana télécommunication ny fifandraisan-davitra moa zany a ny resaka hydrocarbure dia eo ihany koa ny resaka fitaterana ny transport zany zay zany ny akamaroan'ny orinasa lehibe mitsangana aty Afrika fa misy ny filaharana zany arak'izay hoe 500 izy ireo no voalohany eran-tany a dia toy izao le filaharana mariako aloha fa isika eto amin'ny Madagasikara dia mba manana orinasa lehibe anankiray tafiditra ao anatin'le 500 dia mitana ny laharana fa 720 ny aksian'ny groupe mety zany izay tantanany izary meko anao fitenena tsy hainao olona ve asany NVG zay tantana azy ery immeuble Handraharo ery misy azy zay misy anazy a efa nanomboka tany amin'ny taona efa tany amin'ny mitovy enareo tany amin'ny 1970 tany ny orinasa nitsangana ka izy nge karana izy karana dia izy fotsy be azonareo gasy dia mainty be rasisy tena ie tsy manino tsy mahita anao fa zarazara tsara nge zany tsy alohanao zay fotsy be loatra dia fa ankoatran'ny Madagasikara dia mba hitondra ohatra anankiray koa avy amin'ny firenen-kafa tsy akory zany fa ny Kenya ny Kenya izay manana ny orinasa atao hoe Safaricom io zany tena orinasa lehibe dia lehibe any Kenya any izy io a misahana ny resaka telefona izy io sy ny resaka internet na ny internet ary ihany koa reny manao transfert d'argent mobile par mobile reny dia malaza be izy io any Kenya any dia ohatr'izao amin'izay ary le classement an'izy 500 arakaraky ny sehatra misy anazy a ny classement général aloha mitana ny laharana voalohany ao a ny orinasa avy any Afrique du Sud dia tsy izy akory zay any Algérie azafady ny Sonatrach io dia mifototra amin'ny resaka angovo io orinasa lehibe io voalohany indrindra zany raha aty amin'ny continent africaine ny faharoa kosa dia ny Steinhoff International Holdings eo amin'ny resaka ameublement indray no ifantohan'ity orinasa ity any Afrique du Sud any misy azy ary mariako efa amin'ny resaka Afrique du Sud ihany
fa tena presque hoe saika lasan'ny Afrique du Sud ny ao anatin'le classement zany avy any Afrique du Sud daholo ny orinasa ny akamaroan'ny orinasa ao anatin'ireo 500 reo akany zany tsara zany zao akany mihitsy ny tsara tena miroborobo be mihitsy ny Afrika Atsimo dia ny fahadimanjato tonga dia dinganiko ilay izy raha ho tantaraiko eto dia lava be ny fahadimanjato ny larana farany zany dia ny airports of Mauritius zany hoe mazava ho azy any Maurice ilay izy resaka aéroport logistique aéroportuaire zay ny mahakasika ny filaharandreo en général fa raha hoe sokajitsika arakaraky ny activité par secteur izy ohatra dia mitana ny lalana voalohany avy any Afrique du Sud ihany ny bid food fa tsy big food dia raha ohatra indray fidiram-bola ny jerena dia zany hoe RMB Holdings zany avy any Afrika Atsimo ihany koa io zany hoe ny Afrika Atsimo zany tena miroborobo be fa mba manana chance tsika zany tafiditra ao anatin'ireo 500 reo i Madagasikara dia antenaina fa amin'ny herintaona mba hisy orinasa lehibe hafa indray tafiditra ao anatin'ity classement ty ondrina rina loza be ohatry zazakely tena mamenatr'olona Caprice Salto Manome amamina fiainano Aquela via pleine dents Mrala saramantra feno siro ho an'ny malagasy rehetra mety anovan'ny fiainanao tapoka ny pemi Madagasikara atapotrisany hoe fanahy pemi Madagasikara vola be Maman Elle a dit maman Regardez, il marche Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédi-lait croissance pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines Bravo Blédine et Blédi-lait croissance, partenaires de ses premières fois. Gillette Bleu 2 avec sa pompe hydroactive Lubrastrip vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Jette comme Madagascar et la Starlight vous présente Regina 2018. La première grande fête foraine de l'indépendance, le 25 et le 26 juin à l'ISCA à Tanmeri. Plusieurs espaces de jeux et divertissements pour toute la famille. Concours de danse avec Danse Encore. Plusieurs animations avec Jess Flavion, Jasmine le clown. Animation à Rage à partir de 18h. Venez nombreux. Achetez des machines chez Massine. Massine, de grandes marques informatiques authentiques, accessibles avec de vraies garanties et services après-vente. Seule Massine vend des machines façon Massine. Massine, un accès vers l'avenir. Fotoana iray manahirany
ampiasainantsika vehivavy ny vadimbolana tsotra ny vahaolana Sleepy Lady malefaka aoka izany serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra tosiheno akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy mahary tsara tontolo andro mahafinaritra mianaka ahalalana sy tsy misy ahiaha apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao araky ny fafantatrao ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritry ny alina manontolo andray ny vahiny amin'izay tsika sabotsy ny andro efa miangoka tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny fety amandanonana isan-karazantsika na tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fety-pirenena na ihany koa tsy tafiditra ao anatiny fa misy foana ny fety dia akinambara teo rega no vahintsika rampitso izy dia anao fampisehoana etsy amin'ny Dôme RTA etsy Akorondrano manantitra hatrany ny araba rega rehefa vita ity afaingo kely ity. Mba merina ny araba efa natolotra teo dia makasitraka an'izao fivahinianana eto amin'ity magnifique zao raha pisy tokoa ny fotoana eny amin'ny Dôme RTA zany amin'ny fampisehoana izay homan'ny groupe reg amoahana ny rakikira faefatra mitondra ny lohateny hoe La Réunion kely nefa vonona tanteraka izahay amin'ny lafiny rehetra fa dia manantena ny fanohanan'ny mpakafy ary manangia koa andreo izay lina amin'izany kolotsaina mavesatra zany mba anohananay amin'izao fivoahan'ny rakikira sy ny fampisehoana izao. Horesantsika tsara ireo rehefa avy eo ilay fampisehoana ny rakikira fandaolantsika hira anankiray vetivety. Ny lahady ariva manomboka amin'ny firy izy io amin'ny roa ora zany ny fampisehoana ny manomboka amin'ny roa ora katroka amin'ny roa zany efa tena misy zava-maneno tanteraka mihitsy fa tsaky andriandro io napiditra ihany zany zay ireo tendry gitara zay hoe atao hoe andraresina eto Madagasikara mba hapiditra n'ilay fampisehoana amin'ny alalan'ny feokira mba ahafahana satria fombafomba antsika atao miroaka an'ilay mbola mihainoinana ivelany ihany tsy ohatran'izany ty lanonan'ny ririny ty amin'ny dimy sasany ihany efa tapitra dia amin'ny roapilina zany efa ezaky ny arodintsika zay le fandeha regrery miosa regrery satria teo aloha ndraiky niaraka tamina tarika hafa foana ary mbola hiaraka amin'ny tarika hafa fa misy zavatra tiana ho tsapa koa anatin'ity zavatra atao ty hoe rakikira navoaka fa efatra aiza ho aiza tokoa ny tena mpijery anay sy ny mpanaraka anay manahoana ny atao hoe tanjaky le tarika raha mandeha rery zay aloha ny ato aizany no azo jifaina ny karatra mbola misy ve am'izao zao ohatrinona le izy ny karatra mbola misy tarifa tokana ihany 5,000 ariary zay tsy mba nanao tarifa samihafa satria lay raiga tianay ohatrany hoe ny olona rehetra no anjifa azy tiako tezaina le tarika ho tarika mahafoaka olona betsaka sady tsy miteny efa mahazo olona betsaka izy fa faniriko zay fa tiako tezaina le tarika amina sehatra ohatran'izany hoe ho an'olona betsaka foana nanaovana zavatra ny karatra dia mbola misy nisy ihany nanjifa tamin'ny resaka hoe réseaux sociaux sy ohatran'izany fa mbola amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mbola misy ny karatra tompoko azo jerenao amin'ny Dôme RTA zany ny karatra azo jerenao amin'ny Dôme RTA satria manomboka amin'ny 10 ora maraina tsinona satria ndraiky esaky misy fampisehoana amin'ny Dôme zany dia manana stand zay ivarotanay ny fitafiana roaka
izay koa moa mamokatra zava-pisotro ihany a am'le autoprod bairaiky de saika anay avokoa zany ny toerana rehetra amin'ny hoe ny restauration ny rehetrarehetra dia indrindra ny asa tanana sy nyfampiratiana ny vokatra afatao amin'ny autoprod bairaiky a miafarany amin'ny fampisehoana de saika izay avokoa no manao azy ka manomboka amin'ny folo ora de efa afaka mirendreny kely eny mijery inona masaka zay mifandehany ya iresaka an'ilay album am'izay tsika andolo narakera kely vetivety mety mety voaka amin'io andro ny rakikira fa efatra inona ny aloha iten'ilay rakikira la réunion kely ka moa le izy teo fa voateny teo zay tena mialatsiny amin'ny tokana efa nony andro tao vovonana mazoto manarasera bon appétit de firy nisan'ny raha ao anatin'ilay hira anakifolo ao de fifangarona hira tsy voatery heavy metal foana fa misy hira jazz ao misy hira reggae ao saika nafangarona ao daholo zany nikadina rehetra de amin'io ohatra hoe reggae zany reggae mavesatra zany izay mihitsy satria afaka folahana foana le zay le flexibilité culturelle afaka nikolontsainao afaka tazominao de nao mandray ny hafa de ataonao zay ampifanitsy azy hitako malina ny olona kokoa ary reny ndraindray noho ny hoe tonga de mandeha tsisy fiovany misy le izy ohatrina lay karatra ny ray alina ariary foana ny anay io efa fantatra mijery raiky mihitsy hoe zay mpampiasa be an'io 10,000 ariary sy ray alina ariary io amin'io tsisy famerim-bola tsy zay loatra fa zao misy zavatra afa takarina ao anatiny io efa jerenao hoe ahoana ny toetoetra akapoben'le toekareny manahoana ny toetoetra n'lay olona mpijery ny kantonao sy ny fahafahan'ny olona tena anjifany satria zay koa ny olona eto nge na manan-javatra reo sarotra ho an'le olona le anjify de za aloha zany zay foana ihany ny misy resaka hoe ahoana ve dôme 10,000 ariary aloha tsy mirarahan'zay hoe eritreritry ny olona any momba an'izany satria zahay no manofa sy mampiasa an'le toerana fa zahay vao naveriko teo aleo izahay ho zanam-pahoaka aleo izahay anakaiky ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany anisan'ny mahatonga n'le prix na le vidiny ohatratra an'izay tsy manilika ny hafa fa tsy maninona ndray andro any afaka manao tsika na eny amin'ny volana ary tsika nao fampisehoana tsy maninona fa zao aloha io ny sahaza de io ny vidiny de zay aiza fa nao azo jerena le album any amin'ny fampisehoan'ny raiga ihany misy ny album ny raiga zany satria zahay manko a dia atao anatin'izay 12 taon'izay de manetsika vatana foana le autoprod by raiga zany saika izay avokoa no manao ny zavatra rehetra dia any amin'ny fampisehoana ihany avy eo moa raha ohatra hoe misy toerana hafa de mety ho lazaina amian-dalana fa amin'io ihany na zany te hitsotra ihany koa zany varotra rakikiry zany amin'izao fotoana de hoe
lay tena fitiavanao an'le kantonao sy fampijoroanao an'le tantaran'le tarika nanaovanao azy fa eo mivarotra mbola mametra-panontaniana ihany hoe misy mpanakanto ve eto Madagasikara tena afaka mivelona amin'ny varotra rakikira aloha iteny sy iteny fa za kosa aloha manao hoe mbola le fitiavana ny anaovana an'le izy ya mazava be zay teny aninao zay ary misy efitra misy afatra mifono afatra be mihitsy zay raha zay no voizina sy ho trandrahana de mety midimy anifika anankitelo de vitsay vao vita ngambale izy fa de ady hevitra be fa ny fantaniko farany mikasy an'le album hoe inona na tonga le hoe la réunion kely sy natao otrany hoe tsy haiko otrany hoe petite vitesse na ny fahitanay atao amin'ny raiganazy indrindra fa iza de io la réunion kely io aloha zany no azo atao hoe taratra hitarafana ny afaran'ny tolona rehetra teto Madagasikara. Jesosy io. Nanao zany tsika tamin'ny 1.70 de nanao tsika tamin'ny 1.70 de nanao tsika tamin'ny 2.4 de nanao tsika tamin'ny 7.4 de samy mieritreritra fa io la réunion kely io zany taratra lay ka isika na manam-pahaizana na olona mieritreritra ny tena tsika ho ambony amin'ny sehatra rehetra ny taratra hitarafan'izao tontolo zao atsika de ireny ka karazana antso ihany zany le izy hoe makaiza marina le firenetsika io moa tsy fantatra hoe firy ny olona tena hahenao an'le la réunion kely fa ny any fantatro de hoe apetrako ny tantara soratako ny rakikira mbola ho tratra amin'ny fahavelomana ve ny tena ahafantaran'ny olona ny votoatin'le inona le rakikira fa io la réunion kely io zany no ny afaran'ny ezaka nataon'ny olona rehetra tao anatin'izay fanofany zay ka mety lesona lehibe zay hoe ahoana indray ny suiteny ezaka négatif zany le izy rehefa ataoko ny safe zay misaotra anao mety ho zay indray no maneza maina narakira anankafarantsika de vadika loha hevitra ray any zay le surprise hoentsika miaraka amin'ny raiky rehefa fiona fantatritsika any amin'ny tontolon'ny fitsarana misy any raiky fantatritsika ihany koa any amin'ny tontolon'ny roka misy any raiky fa ny zavatra anankiray zay tsy fantatritsika de zao anatin'ny tontolon'ny fikirakirana fanaovana sary hosodoko zao sa inona fiantsona tsy ohatrany tsy hosodoko le sary afa tsy le bandy mitazona azy io ihany koa de sanganasany raiky inona tsara io zavatra io santiona nyty za zany de manao fikaroana tsotsotra koa amin'ny fandravahana na trano fonenana na fandravahana zay na ohatra hoe zao efitrano toeram-piasanareo zao ary raha manapa-kevitra tsika indray andro hoe asiana fandravahana hafa kely de azo atao ihany andrana fa ny tena ataoko de ny milalao ny lamba zany manomboka any amin'ny lamba soga mandeha any amin'ny lin zany de ny lamba rehetra zay miparitaka eny amin'ny mpivarotra lamba toto eny de saika feno anazy zany le nitoeran'ireny amin'ny ora mapety azy de mandeha mihitsy amin'ny karoka an'ireny zavatra ireny de aveo miezaka mamerina azy amin'ny laoniny de manome endrika
dia mampiady amin'le loko ao anatiny ka za zany tsy mandoko a tsy peintre fa ilay lamba efa tota reny no ezahako alaina indray dia omena endrika vaovao dia ty zao Jimi Hendrix zao ty dia mba tiako ifandray amin'ny Madagasikara dia somary nalaina zany ilay izy a dia nomena endrika ohatran'io dia nasiana n'ilay lamba volontany ao ambany dia nikajiana mba ho volontany somary matroka le sisa dia mahafinaritra izy zao a raha miantona amina trano hoe fotsifotsy tanteraka ny rindrina recyclage zany io zavatra izay mihitsy ilay izy izay mihitsy ilay izy misy an'izay santionana io zany fa misy mahatratrany amin'ny 4 metatra 4 mètres carrés ihany lehibe indrindra ohatran'le ampiasaina amin'ilay fampisehoana amin'ny dôme zany hoe ilay zavatra rehetra amin'ny asa tanaka any no atao ravaka le fampisehoana fa afaka anaovana zavatra be dia be izy io fa honao raiky fininafo zany zao mety hoe zavatra hainao nefa mbola tsy fantatra fa mety amanahaka hoe tsy mety tsy izany le izy fa tsy fantatro misy zavatra tsy voazavako fa tia fiainana fotsiny a tia manao zavatra fotsiny a ary mifamenao anatin'ny mozika daholo ny zavatra rehetrarehetra mirahasoa anao rapitsy zany ny fotoana ao amin'ny Dom Merdia Babony fokontoko ny fahitako anao eny andreny namoa fohy indray lay fitiavako natory izay indrindra ireo toetra rehetra nanehoanao fa ananam-pomba ny fanananao fa aiza miaina sy fambonitsay Lady Na manolotra anao parent mbola manaraka trano ny fandarana midi magnifique isika ny tokantrano any amin'izao sabotsy fa 7 volana Mai taona 2024 izao miditra ao anatin'ny zanam-pandarana parent sika izay tolotra Lady Na miaraka amin'ny docteur Sylvia faly miarabantsika ny tokantrano dia miarabantsika eto amin'ny plateau ihany koa ny fandarantsika anio dia resadresahana momba ny fanaviana ahoana ny tena azo faritana avy hoe ahoana ny afantarany hoe manavy ny zaza azo faritana tsara hoe ahoana ny afantarany hoe manavy ny zaza ny tena hoe ilaina aloha zany a dia fitaovana fitsapana na thermomètre ozy izy tsika ny afantarana anazy iny a efa misy karazany maromaro ny azy ampiasaina amin'izao fotoana izao dia manome tarehimarika izy iny dia rehefa mihoatra ny 7 faingo 10 degré Celsius izy a izay zany a vao tokony amena fanafodiny zaza raha eo anelanelany 7 ka hatramin'ny 7 faingo 10 dia ampangatsiatsiahana fotsiny ny zaza atao amin'ny toerana mangatsiatsika tsy ho drivotra fa ny akanjony anasorana fa tsy bonoana be atao anaty efitrano somary mangatsiatsika izy 7 ka hatramin'ny 20 degré anisany mampitantana ny ray aman-dreny rehefa ohatrany manavy ny zaza le zaza mbola tsy miteny akoatran'le hoe mafana ny androna ohatr'izany mety misy fomba hafa avy afantarany hoe manavy ny zaza misy fomba hafa mihitsy satria tsy miteny dia tsy maintsy mailo isika ray aman-dreny ny zaza arakaraka le zaza le izy misy ny tonga dia hoe kizitina be le zaza misy fiovany zany eo amin'le toe-batany zanga kizitina misy fiovany eo amin'le toe-batany zany dia tonga dia fantatra hoe misy tsara-dalàna ao aminazy zay mety hofitrangany mety ihany koa nefany a lasa mahalemilemy izy raha zaza zatra amin'ny lalao izy a dia lasa mahalemilemy tsy dia manao ny kilalao fanaony tsy dia mahery misakafo izy indraindray ihany koa izy a dia tsy arakaraka le toerana misy anazy zany raha ny ampianarana izy ohatra ny sasany tonga dia mety matory fotsiny izy eo ambony latabatra mety izy mitomany fotsiny misy zaza ohatran'izany raha ohatra ka efa mahay miteny fa raha mbola tsy mahay miteny izy dia tena matetika izy aloha le sorena dia kizitina dia tsy hita mihitsy izay anaovana anazy dia rehefa raisina trotrona sy tsapaina izy dia eny hoe mafana ny hoditrany mafana noho ny andavanandro zany
Rasanatrika hoe tsy hitan'ilay ray aman-dreny na tsy hitan'ilay mpitaiza fa misy hafanana ilay zaza ina mety hoe zavatra mety hitranga. Ny dikany hoe mafana misy hafanana aloha zany ilay zaza dia hoe miakatra ny hafanany toe-batany zany dia rehefa fantatrareo tsara fa rehefa mafana dia miaina ny rano ao anatin'ny vatany. Vatantsika olombelona lefa nilazaintsika hoe 900 dia rano avokoa dia tratrany rano zany tratrany hafanana izy zany dia misy entona dia amin'izay fotoan'izay dia lasa déshydraté sady amin'izay koa mety hoe tsemboka be ohatra le zaza zay koa zao anisan'ny fomba anankiray mety isehoan'le hoe miakatra ny hafanan'le zaza dia le déshydratation io no tena mahafaty an'le zaza. Ny zaza tsinona kely izy fa be dia be ny rano ao anatiny dia raha vao miala zany le rano dia mety tsy ampy rano izy dia mety mahafaty anazy iny ohatran'le hoe mivalana be ihany mety mitovitovy amin'izay ihany arakaraky ny hafanan'le zaza. Amin'io koa ohatrany misy mifanintona sa tsy hafanana mifanintona? Ie, hafanana koa mety mifanintona ka mampifanintona zaza mihitsy ny hafanana raha vao le ambony be iny izy matetika mihoatra ny 40 degré io izy dia atahorana hoe hifanintona mihitsy ny zazakely anankiray. Ankoatran'izay koa misy midelira tsy mifanintona izy fa midelira le miteniteny be nefa zazakely izy dia midelira tsy mamy izy tsy maninona fa ny hafanana no mahatonga an'izay. Isika eto amin'ny zanam-pandarana parent eto amin'ny Midi Magnifique dia mitarika foana manentana foana ny ray aman-dreny tsy hanao dokotera tena fa hanantona mpitsabo amin'ny ora tahaka ny ahoana raha ny tokony amin'ny fotoana tahaka ny ahoana ny tokony hoe hanantona mpitsabo ny ray aman-dreny rehefa misy fanaviana. Voalohany indrindra aloha raha vao zaza latsaky ny enim-bolana raha vao mihoatra ny 7 degré Celsius ny hafanan'ny zaza anankiray dia tonga dia hoento malaky eny amin'ny toeram-pitsaboana na eny amin'ny dokotera mpitsabon'ny zaza na eny amin'ny dokotera mahazatra anareo satria tena mbola saropady be mihitsiny ny zaza latsaky ny enim-bolana. Izay aloha zany dia hoe na inona mitranga raha tsy midina ao anatin'ny adiny 4 le hafanana io zaza latsaky ny enim-bolana io hoento malaky eny amin'ny tobim-pahasalamana izy. Adiny 4? Satria zaza latsaky ny enim-bolana mbola tsy matotra tsara ny système-na régulation le température ao anatin'le vatany zany le mahatonga hoe mitazona ny hafanana tokony ara-dalàna mbola tsy dia matotra tsara iny dia izay tena hoe mila hoentina eny amin'ny tobim-pahasalamana na eny amin'ny hôpitaly ho an'ny zaza aingana dia aingana. Raha zaza mihoatra ny enim-bolana? Raha zaza mihoatra ny enim-bolana indray dia raha ohatra tena hoe misy fiovana tampoka eo amin'ny toe-batany lasa malemilemy tampoka izy lasa tsy misakafo mihitsy izy lasa misy ara tsy mahatsiaro tena mihitsy rehefa miakatra ny hafanany dia hoento eny amin'ny tobim-pahasalamana izy raha mijanona mihoatra ny adiny 4 ihany ny hafanany eo amin'ny 7 degré. Fianakany mahatonga an'ilay hoe zaza manavy? Be dia be ny antony mahatonga ny zaza manavy aloha fa ny ankamaroany zany dia hoe misy bibikely miditra ny amin'ny vatany microbe moa zany ilazantsika anazy na virus io zany hoe gripa mahazo dia efa mety mahatonga mampiakatra ny hafanany na io bakteria dia mety mampiakatra ny hafanany ihany koa misy infection zany amin'ny vatany ray manontolo mety izy mikohaka mety izy mivalana mety izy voansery ny karazana aretina zany dia mety mampiakatra ny hafanany zaza satria tsara ho fantatra ihany koa fa fomba natoraly eton'ny vatana miady amin'ny aretina ihany koa ny fiakaran'ny hafanana. Zany hoe le vatana iny zany efa matoa izy miakatra ny hafanana zany dia hoe miady amin'ilay aretina izy zany. Efa miady amin'ilay aretina izy efa misy aretina ao aminazy dia miady amin'ilay aretina izy. Inona raha ny torohevitra zany raha ohatra hoe manavy ny zaza ankoatran'ilay hoe hoentina any am-pitsabo? Ankoatran'ny hoentina any am-pitsabo na efa avy any am-pitsabo izy na mbola alohan'ny hitondrana anazy any am-pitsabo dia averiko foana hoe omena rano matetika aloha ny zaza. Mety malaky koa man izy mety tsy mety misotro izy fa alefa tsy kelikely ohatra ny hoe raha vola le zaza kely any amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny herintaona dia omena iny eraky ny sotro kely isaky ny 10 minitra izy ohatra amin'izay izy mba mety mahalany betsaka. Ny ankoatran'izay anasorana ny akanjony tsika ray aman-dreny matetika raha veo manavy ny zaza dia vao maika atao mafana be le zaza. Miafana ko tsy amoka tsara dia miafana.
ie fa alao atao mangatsiasika ihany izy fa rehefa le tsemboka be iny izy dia soloana koa ny akanjony satria lasa mangatsiaka indray izy rehefa avy eo dia iny indray le mampangovotra sy mbola vao maika mampanavy anazy satria niakatra le hafanany a dia mbola tsy hitan'le vatana tsara le edina amin'ilay izy dia lasa mangovotra indray izy dia lasa tsy mety zany dia amin'iny koa matetika le ny tsara hoe ny extrémité zany hoe ny ratsan-tanana sy ny tongotra le mangatsiaka be rehefa manavy ny zaza dia iny tsy maninona raha asiana chaussette bakiraro na ohatran'izay amin'izay mitovitovy zany a ny hafanana amin'ny vatan'le zaza mba tsy hoe mafana be ny eny amin'ny atidohany na mangatsiaka loatra ny eny amin'ny tongony lasa miady amin'iny indray le vatana efa miady amin'ny aretina. Raha zaza latsaky ny enim-bolana ka tsy midina anatin'ny adiny efatra ora efatra ny hafanana dia mela hoentina eny amin'ny tompo-pahasalamana na mpitsabo efa mahazatra anao. Raha zaza mihoatra ny enim-bolana kosa dia jereo fa rehefa mihoatra ny 9°C ny hafanany maripanany ka hitanao fa malailaina miova ny toe-batany miova ny fietsiny dia aza misalasala fa aza mangatakandro fa tonga dia mandeha mijery mpitsabo avy hatrany misy azonao anampiana farany ve ho amin'ny mpanaraka ny fandarana. Azo ampandrona ihany koa ny zaza misy hafanana fa atao vetivety fa tsy atao ela be dia amin'ny rano 7-30°. Zany azontsika atao foana dia ny ankoatran'izay koa le izy amin'le miakatra ny hafanana manavy izy mety kizitina mila tampotampo kokoa izy noho ny isan'andro. Dia mariary andriany. Izay mihitsiny. Mila tampotampo izy zany dia mila tositosy. Dia amin'izay izy vetivety dia sitrana dia tsy dia avela pelipelika loatra izy. Misaotranao? Tsisy fisaorana. Izay ihany koa zany mamarana ny torohevitra ho an'ny parent amin'ity sabotsy fa 20 ny volana Mai ity amin'ny heriny toy izao tsika dia mbola hiaraka ihany amin'ny Dr Sylvia Rakotoarsan sy ny Bledina amin'ny loha hevitra hafa indray. Parent, la Tulchi Bledina. Gillette Mac 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mac 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec 0 rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculin. Fotoana iray manahirany-sainantsika vehivavy ny vadim-bolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aoka izany ny serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosiano akory ny fisiny noho izy manify nefa nivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka-halalana sy tsy misy ahiaha, apetra ao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araky ny fafantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Dès l'âge de 1 an, ce que votre bébé expérimente et apprend participe à construire l'adulte qu'il deviendra demain. Son cerveau et son système immunitaire se développent de façon très importante au cours des 3 premières années de la vie. Dans notre centre de recherche, nos experts ont développé le lait de croissance Apta Junior avec Pronutra Plus, élaboré pour les petits à partir de 1 an pour les aider à construire leur avenir pas après pas. Le lait de croissance Apta Junior de Nutricia, aujourd'hui pour demain. Caprice? Salto? Manome mamina fiainano. Aquela via pleine dents. Mirala saramantra feno siro ho an'ny malagasy rehetra. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Jetcom Madagascar sy Starlet Communication manolotra ho anao. Ary endrina 24 fety be ho an'ny rehetra ny 5 sy 9 jona ho avy izao ao amin'ny esika tany mena
ahitana karazana kilalao maro ho an'ny rehetra indrindra fa ho an'ny ankizy azadiny koa fa misy ny fifananana mandiha miaraka amin'ny danse encore ho avy anentana ny fety Jess Flavioane sy Jasmine azadiny arendrina 24 ao amin'ny SK-Tamena ny 5 sy 9 Jona misokatra amin'ny 7 ora ny vavahady. Efa avy resaka momba ny zavakanto tsika ny resaka ihany koa momba ny fahasalamana anisan'ny tokotelo mamasana andro azahoana vatana tomady ny fanatanjahantena no resantsika zao. Atao eto a Madagasikara ao amin'ny gymnase couvert Ankatso. Ay, any Ankatso. Any Ankatso no atao ny championnat national ny basketball 3 contre 3 miarabany Rina. Miarabany Rina ihany koa dia miarabany namany eto amin'ny midi magnifique dia miarabany mpanaraka. Izy no mikarakara avy eo amin'ny fédération zany mikarakara ity 3 contre 3 ity asio telo any ary akoatran'izay ihany koa dia misy ny etsika zay fionan'ny Madagasikara amin'ny Seychelles. Ina tsara zany lay etsika zay ho ataotsika amin'ny 17 sy 24 ny volana Jona zany hoe anio sy rampitso eo amin'ny akorondrano Ankatso. Championnat de Madagascar amin'ny 3 contre 3 zay atao hoe andiany fahatelo izy raha tamin'ny tomboka tamin'ny taona 1912 dia amin'ny andiany fahatelo zay moa zany dia miezaka foana no hoe mba anatsara ny hetsika. 3e édition izy anomanana ny éliminatoire ny championnat 2e championnat d'Afrique amin'ny 3 contre 3 satria amin'ity taon'ity ihany koa no isy ny 2e championnat d'Afrique amin'ny 3 contre 3. Aiza no atao? Mbola any Togo ihany raha tany Togo izy tamin'ny herintaona. Dia matetika mantsy ny 3 contre 3 zany zay mihitsy ny condition napetraka ny FIBA hoe rehefa mandalo amin'ny toerana ray izy dia miverina indroa ao satria mbola ao anatin'ny fazana promotion tsika zao. Dia ny championnat national io zany no ahafahana mamoaka ny ireo voafantana ao anaty équipe nationale andray anjara amin'ilay éliminatoire ny championnat d'Afrique. Satria raha tamin'ny première édition izy zany rano ny qualifienan'ny pays nandray anjara amin'ity izy efa lasa misy éliminatoire dia pays firenena roa no andray azy Madagasikara andray dia Benin anankiray dia nety Madagasikara ho atao amin'ny 27, 28, 29 juillet ao amin'ny Palais des Sports. Efa akaiky efa akaiky. Dia io zany no akoatran'izay efa événement nisy tany aloha zany dia eo no hanamafisana ny hoe ireto no andrafitra ny équipe nationaly amin'ny 3 contre 3 indray. Ity le hoe championnat national ity ve zany efa club no manao le championnat? Samy hafa ny basket à 5 ny 3 contre 3. Zay mihitsy moa tiako fantatra. Hoe tsika efatra amin'ity championnat ity zao afaka miaraka. Dia amin'ny manaraka tsika. Io misoratra anarana rehery foana io zany. Ny 3 contre 3 moa zany hoa en ligne no misoratra anarana. Zany hoe géren'ny FIBA monde mihitsy izy dia en ligne no licence zany virtuelle. Dia rehefa manana licence ao anatin'le hoe planète 3 contre 3 ianao dia afaka mandray anjara. Salatona roa ihany latsaky ny 12 taona sy ny 12 taona mihoatra. Efa fantatra moa zany zao hoe firy ny isany mpandray anjara zany zao tamin'ity? Fantatra ny misy isa-taona moa zany zay dia mitondra piment kely foana satria na eo ary le championnat national senior miezaka foana koa no makany hoe manana tanjona lavitrezaka. Tamin'ny herintaona zao U12 nampirahana tamin'le senior ao Masdam amin'ity indray izy U14 zany hoe akoatran'le senior ao Masdam zany dia isy ankizy kely latsaky ny 17 taona lasy vavy indray ao. Ny any amin'le latsaky ny 17 taona lasy vavy ny club ny tena incitena hoe andefan'le crème ao anatin'ny équipe satria efatra ny ilaina anatin'ny équipe ray fa ny senior zany dia libre afaka se former ny équipe ray na samy hafa ary ny
ny affiliation an'le joueur tsirairay fa tsy maintsy amin'ny club fa tsy maintsy fa mandalo amin'ny ligue régionale izy amin'ny championnat national azy hoe zay solotenany ratsy na zay solotenany afatsy. Inandray kosa mahatonga le hoe Madagascar contre Seychelles androany anio ny match aller dia rahampitso ny match retour. Prévu zany ny Afrobasket U18 basket à 5 ndray any Mali amin'ny volana août iny de tato amin'ny faritra fahafito Madagascar no postulé voalohany de rehefa postulé Madagascar tsisy nandefa tsisy pays hafa zany fédération hafa de tampotampoka ny Seychelles teny hoe zay se manifester hoe zay koa anao fa ny vaovao farany zany tsy tonga mihitsy ny Seychelles de tsy raikitra ny sur le principe zany tsika qualifié d'office atao hoe miandry ny lettre officielle avy any FIBA tsika satria tsy tonga mihitsy ry zareo hatram'izao na de efa niomana fatratra ary ny fédération na malagasy ny basketball nangovotra an'le izy nangovotra izy nangovotra izy de hono ahy mahalasa saina anay le hoe asio telo any inona tena hevitry le lohatenin'ilay événement. Ny 3 contre 3 moa zany telo miaona amin'ny anaky telo de le asio telo any hoe misy telo manisy misy telo any de misy telo aty de asio telo any e no ilalao satria le signe ny 3 contre 3 le 3 mivadika iny signe infini zany rehefa tena hoe jouer sans limite de milalao de mifampiantsy fa milalao aloha vao mifaninana zay koa moa zany le slogan apetraka kely hoe matetika koa lasa mifaninana be loatra ny ao anatin'le sport ndray de lasa tsisy ambiance plaisir ahafahana s'explose tsara mamoaka an'le izy ty tokony asiana le manisa ihany le mpanjay vaincre ka izahana hoentina eny amin'ny alamasy mihitsy le règlement mba ahafahan'le akizy miova amin'le règlement na demi-terrain hatramin'izay satria matetika ny demi-terrain tsotra tsinona midésavantage équipe ray zany hoe mahazatra hoe rehefa avy mafaty de omenana ihany fa ny 3 contre 3 zany efa misy règlement to hoe nidinihana tsara hatramin'ny faute d'équipe tsisy 5 faute fa hoe plus ny équipe ray manao faute betsaka de sanctionné izy any amina lancer franc ny ohatr'zany misotranao tsisy isorana dia mihino sy manantena fa mbola ho avy eto indray rina iresaka momba an'ilay baolina lehibe zay ho atao amin'ny volana jolay sotrato ny adiniko kely fotsiny satria tao arinan'le challenge national moins de 18 ans de manomana fandehanana koa ny latsaka ny 20 taona lasivavy amonjy an'le Jeux africains de la jeunesse zay atao any Algérie ny 20 au 22 juillet de fa ao anatin'ny fiomanana koa ny fédération fa io moa zany 5 contre 5 io 3 contre 3 ihany koa io fa tsisy 5 io tsisy 5 io ary io qualification amin'ny Jeux olympiques de la jeunesse zay ao arina kely ao zany de io ny qualification eto Afrique misotranao misotrany rina ndao am'izay tsika naraka ny tapahany faharoa amin'ny Zapine asa raha tadidinareo resaka finday izy ty zareo ny reny natao hoe valifaty reny ty sapinina manaraka ty koa mbola tsy nandeha koa ty tamin'ny herinandro fa ho alefatsika tsara ny mamonjy vona fa mila misaina tsara koa rehefa ao anatin'le fanaovana an'le zavatra atao jereo ane
tsy fantatra zay nefa rano fa izy ndray zany tokony hovonjena ao anatiny e zay vita tompokoa de efa io le namana anankiray io a de atolotsika anazy fitenena sopapa PM miarabatsika rehetra indray fanaraka amin'ny fandaharana midi magnifique PM Madagasikara manolotra atsika hatrany ny vaovao inona indray ny vaovao amin'ity sabotsy faran'ny herinandro ity ny vaovao dia nalasan'ny mpilalao ary tamin'ny sabotsy hery ny vola be atsasaka miliara latsaka kely dia tsy mba miainga 0 ariary miaraka amin'ny PM Madagasikara fa tsy maintsy misy tontona foana e zany ve de vaovao tsony e tsy efa za foana hoe mahazatra miaraka amin'ny PM Madagasikara ka tenenina foana zay satria raha lasa ny vola be de misosoka amin'ny vola be ny tinambara dia tsy 50 millions de francs akory no atolotra ho atsika eo fa io ndray lay 125 millions de francs miaingany vola be na de efa lasan'ny mpilalao raha rabatsara ny mazimazy ihany fa ny mazimazy ihany koa ny lalao atsika androany sabotsy any amikanjany compene zakazaka plat discipline galop amin'izao orandianany midi magnifique zao dia fantatra fa non partant numéro 14 zany hoe miena 510 sisa ampandray anjara ao anatin'izany 510 zany fara dia anjaranao zay ilalao sy miandrandrany vola be no misafidy zay tianao ho tafiditra anatin'ny 5 voalohany ny efatra tonga voalohany azo atao tsara ihany koa fara ny misafidy telo tonga voalohany aloha azavatsara zay finaingo efa maharaka tsara rehefa milalao foana ho avy ny andro azahoan'ny finaingo azy ana lefa le misy an'le pénalisé reny de reny foana ny alaiko de zany tsy mampary eny e mety foana izy tianao moa fa tsy azo tereny ianao ny favori atsika androany amin'ny tontona amin'ny 125 millions ity dia 3-6-1 ny plus joué kosa dia 3-1-9 marina trany fa non partant numéro 14 indice de confiance an'io sabotsy 1/5 ny fototra nany base amin'ity azakazaka ity numéro 3 hoentin'ny Christian de Moreau Gourel ny anarana le mpifaninana ary misy écurie ray aminy eo dia Kevion numéro 5 fa ity numéro 3 ity zany no hitan'ny mpandinika hoe enjana be alohan'ny course fa mety plastique izy rehefa tonga any amin'ny arrivé fa tsy voatery enjana azo ateritseretina ihany koa atserovako anambatondrazaka mihitsy ny cheval de bois tamin'ny valo amin'ny fitopolo tany hoany ny synthèse de la presse omena ihany satria vaovao momba ny quinté plus tsika androany dia 3-5-10-9 et 11 zay ny momba n'iny fa raha ny 6T kosa indray finaingo misy isan'andro ny lalo 6T miaraka amin'ny PM Madagasikara an'io sabotsy ary de any amikanjany mokensi 14 partant monja 14 partant ny indice de confiance 2/5 raha mila fototra ihany koa anao amin'ity 6T ity an'io dia numéro 3 monté ny azakazaka monté ny azakazaka fa tsy descente discipline trop ihany izy fa monté tengenana ndray eto le sovaly ohatran'ny finaingo tena mitovy amin'ny Jos Verbeek mihitsy tena tengenana le sovaly eto tengenana le sovaly de le sovaly no mitangina rehefa tsy lalao ianao fa manadala fotsiny de ny sovaly ndray no mikapoka anao orinao raha télé izy tomboky lasy tomboky vavy discipline trop ihany dia eo ambony kalesa mpitondra ary mitroty ny sovaly fa raha monté izy a eo ambonin'ny sovaly mpitondra fa mitroty ihany koa ny sovaly fa tsy mahazo migalo zay ny momba n'iny 6T atsika iny ara-maranako azy dia fantaro fa misokatra isan'andro atsika amin'ny point club course PM Madagasikara manomboka amin'ny roa sasany folakandro azakazaka mivantana izy io sady efa mandeha ny azakazaka jerenao mivantana io vantany vao tonga ny azakazaka de 20 minitra aorinan'izay mivoaka ny anjara volanao manomboka ny alatsinainy folakandro hatramin'ny alahady folakandro noho izany raha mpitso alahady folakandro miandry atsika ny point club course PM Madagasikara miaraka amin'ilay quinté vola be sotranao de zay miandry hoe anao veloma izy
zao antsika rehetra zany zao a dia mamarana ny fandarana dia misaotranareo a amin'ity nanaraka ny midi magnifique nandritra nyity herinandro ity manaova fety sambatra azadinona ny milalao arendrina any amin'ny eska misy ihany koa avatsy afaka tsy andehanantsika somatsara na izany na tsy zany azany a dia ilay fety be izay ataontsika eo amin'ny eska dia tsy discipline galop kory izy fa trop attelé za moa la izy za moa izy josy za zao ividy tsipopoka ny tsipopoka dia ataovy tsara fa rendra tarataraso zay mametraka veloma manaova fety sambatra daholo isika amin'ny alatsinainy indray a miona isika rehetra bye bye